Totosandroany ny lanonana ara akademika nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny université an'Antananarivo ny profesora Randriana Solo Rivo Arsan. Valanaretina Mpox vinavinaina ho tonga amin'ny tapaky ny volana febroary ny vaksiny hoy ny avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Asa maro manala mivantana ny fahasairana ny mponina amin'ny faritra samihafa manerana nosy no mandeha amin'izao fotoan'izao ny ministera ny asa vaventy. Naverina ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny sidina anatiny ao amin'ny Madagascar Airlines izay mampitohy Nantala, Tomasina, Sainte Marie, Maroantsetra ary Sambava. Miarabantsika rehetra tompoko vavy sy tompoko lahy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny journal de la record amin'ity alina ity ary dia manasanao ny ekipan'ny fampahalalam-baovao hiaraka aminay indray ato anatin'ny minitra maromaro erahantsika manomboka eto. Miarabanao anto. Miarabanao Mano. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao ihany koa. Hoeny amin'ny anjery manontolo eny Ankatso eny sika nokafana ny fampahalalam-baovao. Totosa tamin'ity androany ity araka ny fanarahantsika tao anaty lohatenim-baovao teo ny lanonana ara akademika nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny université an'Antananarivo ny profesora Randriana Solo Rivo Arsan fanamby amin'izao fitantanany ny université izao ny fanatsarana ny fotodrafitrasa rehetra sy ny fampiakarana ny lentan'ny fampianarana ihany koa ary ny fampiroboroboana hatrany ny fikarohana ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fifampiresahana ary ny fijerena ny maha-olona no lalatsaina hitantarana ny université n'Antananarivo ny filohany notokanana androany ihany koa ny araka tamin'izany ny fanavaozana ny amphithéâtre ao amin'ny faculté ny science. Fanatsarana ny fotodrafitrasa rehetra eo anivon'ny université, fampiakarana ny lentan'ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny fikarohana ary ny fijerena ny maha-olona. Ireo no hotanjona sy ny fototra hijoroan'ny asa rehetra mandritra ny fitantanany filohan'ny université Antananarivo vaovao, profesora Randriana Solo Rivo Arsan sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Tahapetraka amin'ny toerany nanomboka androany ny filohan'ny université ka tafiditra ao anatin'ny fomba fiasany ny hanatsarana ny lalantsaian'ny fampiresahana sy ny fanakalozana ary ny fitadiavana vahaolana iomboana ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fanomezan-tany. Hoy izany ny hanatanterahana ireo vina mpiara-monina tamin'ny fampielezan-kevitra izay nataony dia ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa na trano na tokotany sy ny fianarana eo ihany koa ny fahaleovan-tena isitrahana jiro sy rano. Mazava loatra raha ny ankapobeny ny tantanan'ny université n'Antananarivo sy ny programa anasantsika dia mifototra any amin'ny fanatsarana sy ny fanavaozana ny fotodrafitrasa na ny trano zany na ny tokotany sy ny fananatsika isan-karazany. Tsy azo atao ambany zavatra koa nefa eo ankilan'izany ny fanatsarana ny kalitao amin'ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny fikarohana. Mazava ho azy ilaina ary tsy maintsy idirana ny fametrahana ny fitondrana tsara taotana manataka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena mba ho taratry ny fampandrosoana l'université n'Antananarivo ary ho taratry nyzany hoe tany tandalàna. Ankoatr'izay, ny namana mpiara-miasa isany ho zava-poana ary tsy ana famarina toerana ny asa fampandrosoana indrazay ataontsika raha mbola tsy tafapetraka eto amin'ny université n'Antananarivo sy ny firenena ny fitoniana anaty sosialy maharitra. Raha milay leso ny tantara isika dia nahita fomba fiasa mety hoe niteraka fitoniana amin'ny fotoana voafetra, mamaolana amin'ny fotoana iray fa raha teo fitaratra ny fampandrosoana université n'Antananarivo dia ho ataontsika ho vaingon-draharaha ny fametrahana n'izany hoe fitoniana ara sosialy izay mazava loatra mengy amin'ny tontolo maha-olona. Isika tokoteny mamasan'andro samy mahafantatra samy tsy evenina fa manana ny mahalany antsika. Isika rery koa nefa ny tsy avitsy.
nisongadina tamin'izao lanoana akademika nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny université Antananarivo izao professeur Andriana Solo Rivoarson amin'ny itoerany ny fitokana ny fanavaozana ny amphithéâtre ao amin'ny faculté-ny siansa. Roarivo mahery ireo tompon'andraikitra ao amin'ny université Antananarivo. Harentsaina ho an'ny ambohitsaina izany ka andao atambatra ny fahaizana sy ny fahalalana ho fampantrona ny firenena hoy ny filohan'ny université. Fandevadika lafim-baovao mikasika ny fahasalamana. Anisan'ny paikady ahafahana mifehy ny valanaretina mpox ny vaksiny hoy ny mpitondra teny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny mpox na ny nendradrajako vinavinaina ho tonga eto Madagasikara amin'ny tapaky ny volana febroary any ny vaksiny fanefitry ny mpox nisy ny vondron'olona isitraka n'izany vaksiny izany hoy nambarany avy eo anivony ny fitaliavana misahana amin'ny fanaraha-maso ara-pahasalamana androany Tetsy Mahamasina. 17 hatreto ireo efa sitrana somatsara tratra ny valanaretina ny indrandrajako na ny mpox hoy teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. 400 ireo tranga no ayahina hatramin'ny fahatongavany ity aretina ity eto Madagasikara, 370 ireo tranga voamarina ary 370 ireo tranga ahina. Aretina mora mifindra ary mahery vaika ny indrandrajako. Azo soroina sy tsaboina tsara nefa hoy ny mpitondra teny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny mpox androany. Anisan'ny paikady mahomby ahafahana mifehy ny valanaretina ny vaksiny hoy nambarany. Tamin'ny ndraiky efa tamin'ny andro Covid anisan'ny fampiasana vaksiny dia isan'ny hoe nampiemitra maîtrise maîtriser na zany na contrôler les pandémies. Dia fantatra koa fa misy vaksiny mpox ary ireo firenena efa misy épidémie mpox teo aloha dia efa nampiasa ilay vaksiny anisan'ny paikady mahomby ny divana sy ny atrehana tamin'ireo valanaretin'ireo. Dia mananjara amin'izay vaksiny izay koa tsika malagasy dia zao zany efa tena fahafahoavy amin'ny vaksiny. Vinavinaina ho tonga eto Madagasikara amin'ny tapaky ny volana febroary ny vaksiny fanefitry ny mpox ary isy ireo vondron'olona isitraka izany hoy ny fitaliavana misahana ny fanaraha-maso ara-pahasalamana eo anivon'ny ministera. Ny priorisena moa zany dia ray misy hoe groupe cible ny farefa dia ny miserasera manakaiky ireo mazava ho azy moa zany ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Ny faritra aloha zany raha ohatra ka misy ny tranga voamarina dia valo misy tranga voamarina izay ireo faritra vareo dia district Tendrofolo misy azy. Ny tranga ahina kosa tranga ahina dia roapolo ny fananana notification. Anisan'ny fambara amin'ny mpox moa ny fisian'ny mibotsombotsina mandrotsondrotsina amin'ny vatana, mangididy, marary an-doha, misy atody-tarimy. Nisy moa androany ny atrikasa fampahafantarana tamin'ny mpanao gazety Tetsy Mahamasina mikasika ny nendradrajako na ny mpox. Fandevadika lafim-baovao mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny isika. Misy manipy hoditra-kondro ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara, ny colonel Michael Randrianirina hoy ny commandant Kersen Nandrianandraina, miaramila misotro ronono, mila miroso amin'ny fitsapakevim-bahoaka ny filohan'ny fanavaozana mba hahamaro toerana azy hoy ny nambarany androany. Nisaotra ny filohan'ny fanavaozana nijery akaiky ireo mpandray fisotronono sy nijery manokana ireo mpiasam-panjakana ihany koa ity miaramila misotro ronono ity. Maro ihany koa ireo fanamariana sy fangatahana nentiny ary nilazany fa mbola vonona ho an'ny tanindrazana ny tenany raha ilaina izany. Tsy tiako n'olona mamisy hoditra-kondro anao mon colonel zavatra lehibe tsy maintsy ataonao ary miandry anao dia izao zay ny antony ijoroako eto nisy manolotra anao na parti politique tena mivato na directeur militaire anolotra anao président république tsy maintsy anao mandalo référendum maka ny validation populaire tsy maintsy nivoaka ny urne aloha anao vao manana zay hoe titre président de la république zay. Tandreo fa misy ny atao hoe usurpation de fonction ho titre ny manodidina anao maika teo général avokoa. Changement statutaire zany nommé général zany mamoaka décret nomination général na hoe colonel. Fa raha hoe décret désigné premier ministre afaka abrogena zany fa une fois ianao nommé manova statut n'olona anankiray hoe un colonel avadika général efa droit zany tsy azonao kitihana intsony kanefa anao mbola mitady ho atao filoham-pirenena no tokony manao zany. Iza dia tsy mpanolo-saina
anafosafo na dia mpinaminaritsika ary dia ambarako zany satria ny olona manodidina anao ampitsabaka anao ame oditr'akondro anao ka jerevo maro ireo zokonao efa retirety afaka ataonao conseiller izazy zao dia mbola vonona ny anompo ny firenena ary matoa manao camp rehefa avy eo parce que raha tsiraka besoin d'une relève un homme officier issu de l'armée de la cavalerie la cavalerie tsy manana tsontsika ny contrôle nominatif en sovaly firy 0 mila verina zany mon colonel ary zay mbola eto anampy anao miakatra mamasina ny sovaly miaramila amin'ny mois de juin mila miakatra eo mamasina ny sovaly miaramila satria ny arme de la cavalerie arme royale zany ary symbole ny tafiky zany efa imbetsaka nanao demande d'audience fa tsy mahazo ty zao fa 17 novembre ka noho ny zava-misy dia tsy maintsy diore ty io le commandant io magnomba ny zenizity zay tokony ho ataotsika fikarakarana tanora reo misaotra anao karakara mpiasa fanjakana fa miteninao dia hoe ny prioritaire dia fikarakarana tanora ity izy ty afaka miantso tsika texte miaramila dia mipetraka afaka miantso tanora marotsika araka izay tiavatsika azy ampiasaina zay tena vonona moko ny firenena toizantsika amin'izay fiainam-pirenena izay hatrany tokony irosoana ny alafady tanindrazana sy ny fangatahan-tsodrano ho an'ny firenena mialoha ny anomboana ny asa rehetra mikasika ny firenena hoy nambarany filohan'ny RFM na ny anteny merany Ray aman-dreny ny foko malagasy Noël Rakotondrasoa tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nomeny androany maloto no ireo ozina nataon'ireo mpitondra ny fandimby niala tamin'ny fitondrana no ny fanonganam-panjakana sy ny antony maro mantsy ny firenena ka tena ilainy ho alafady io hoy hatrany ny filohan'ny RFM tsy sarotra ny manatanteraka izany hoy hatrany ny fanazavany. Tsy mbola nisy teto Madagasikara izany fitondrana ny fandimby tsy nisy disadisa izany fa matetika dia misy hatrany ny korotana ny adala politika matetika miafara amin'ny fanonganam-panjakana hoy Noël Rakotondrasoa filohan'ny RFM na ny antemerany Ray aman-dreny foko malagasy tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nomeny androany maloto sy voaoziny Madagasikara no ny alahelo ireo mpitondra voahongana ka maniry ratsy ho an'ny fitondrana ty aoriana na ireo mandimby azy ary tsy noforonony zany fa zava-misy raha dinihana ny tantaram-pirenena ho hatrany nambarany filohan'ny RFM efa tany amin'ny fanjakany Ranavalona fahatelo no nisy ny oziny ny doy tamin'ny fitondrany Philbert Tsiranana izay niteny tamin'izany fotoana fa tsy ho tafavoaka izany ity firenena ity mandrakizay ka natonga ny fitenenana hoe tsy nivaro no very fa i Madagasikara ho hatrany nambarany Noël Rakotondrasoa namafy izany mbola mipetraka foana ireny oziny ireny amin'izao fotoana izao ka tsy maintsy fafana amin'ny alalan'ny fidiovana toy ny alafady sy ny fangatahana tsodrano ny tanindrazana atao ny foko malagasy rehetra tsy misy fanavahana ho hatrany ny filohan'ny RFM tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao nomeny androany rehefa ivity zany dia ipetraka ny fihizina na ny tena mahizy azy ny firenena mila apetraka manaraka izany ankoa anefa ny fanajana ny firaisankina ny fihavanana izay atao arofanina indrindra fa ny fanomezakasina ny fomba malagasy sy ny soatoavana tsy sarotra ny manatanteraka izany raha ananana ny finiavana ho hatrany nambarany filohan'ny RFM antemerany Ray aman-dreny foko malagasy hatreo ny fizarana voalohany amin'ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ny fizarana faharoa. Fizarana faharoa amin'ny fampahalalam-baovao andeha ho tohizana amin'ny asa fanamboaran-dalana indray. Asa maro izay manala mivantana ny fahasairana ny mponina amin'ny faritra samihafa manirana ny nosy no efa natomboka sy mandeha ary tohizana amin'izao fotoana izao ny ministera ny zava-vety anisan'izany ny fametrahana ny baka faharoa ao amin'ireny ranon'ny fasy any amin'ny lalam-pirenena fahaenina iny izay tena niteraka fitoanana ny fifamoivoizana lava reny ny atoerana efa andro maro izao any taolagna roa kosa ho anomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo miainga eo amin'ny Conflacour hatrany amin'ny fiasampanana miazo ny serana mpiara-manidina.
taorian'ny fahavitany tetezana vonjomaika ao mahavavy dia niteraka fasahirana na goavana ho andreo mpampiasa lalana sy mpifamezivezy ao amin'ny lalam-pirenena fahenina indray ny fitohanana ny fifamoivoizana lava reny ao amin'ireny ranony fasy. Andro maromaro zao efa amina kilometatra ny fitohanana. Baka iray ihany mantsy no mivezivezy manao ny fitaterana ao an-toerana. Taorian'ny fitarainandreo mpampiasa lalandreo dia nijery fotony zava-nisy tany an-toerana ny tompona andraiki-panjakana ary nandray fepetravetrany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy. Efa tonga ny an-toerana ireo fitaovana nanganana baka iray vaovao ary afaka hiasa ato anatin'ny andro vitsy izany hanampy an'io baka efa miasa ao an-toerana io. Ato anatin'ny andro vitsy araka izany tokony tsy hisy intsony io fitohanana goavana ho ifasy io hoy ny tompona andraikitra. Nametraka fanamby ny fitondram-panjakana ny amin'ny hanamahivanana ny fitohanana fiampitana ny renirano ifasy. Ireo baky anankiroa ireo tsy natao baky hoe fampiandry fa baky miara-miasa mba hampihenana ny embouteillage zany eny amin'ny fiampitana io renirano io. Noho izany dia tokony ho hita taratra ety fotsiny zany fa hoe tsy hisy tsony ny fitohanan'ireo fiara madinika sy ireo fiara lehibe miampita an'ity renirano ifasy ity raha vao vita ireo baky anankiroa ireo. Ary izy koa moa zany jiro mazava lehibe zany hampiasaina rehefa tonga hariva ny andro amin'ny fiampitana aty amin'ny renirano ifasy. Izao rehetra zao moa dia natao ho tafiditra anatin'le hoe vonjomaika, fiampitana vonjomaika satria ny vahoaka dia tsy afaka miandry mihoatra ny 420 ora raha misy ny fahatapahany lalana. Tsy maintsy mandeha foana zany lalana mampitohy ny lalam-pirenena rehetra manerana ny nosy. Ireo tompona andraiki-panjakana ao amin'ny distrika Nambilobe mihitsy moa no isahana ny fandrindrana sy ny fampitana eo amin'ny baka ao ifasy. Hanamaivana ny fifamoivoizana izany saingy mila fandrindrana tsara kosa hoy ny fanazavana. Fa olana vonjomaika tsy hisy ny fatapahan'ny lalam-pirenena fahenina aloha izao ndraisina izao saingy efa eo am-pikarakarana ny anarenana ny tetezana ny eo anivon'ny ministera. Any Fort-Dauphin kosa indray efa vita efelany fifanarahana teo amin'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny orinasa Rio Tinto QMM izay hamatsy volana izany asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Miainga eo amin'ny Conflacour Fort-Dauphin hatrany amin'ny sapana ny aéroport na ny serana Piaramanidina mitohy any amin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo hatrany Betroka. Anafainganana ny asa dia nanao antsoavo tamin'ny ministeran'ny asa vaventy ny solombavambahoaka ny Madagasikara vao fito ao amin'ny distrika ny Tolagnaro, Shabani Nordine. Nanome toky moa ny ministeran'ny asa vaventy fa andefa delegasiona tany an-toerana nandritra n'izany fifampiresahana izany. Tonga tany an-toerana delegasiona notarian'ny Andriamatoa Taleny ny kabinetra ary anomboka avy hatrany ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo io araka ny fanazavana. Tatsika nama ny tantaran'io fa elaela sy zavatra izay ka tsy mitsahatra ihany ny tenako no mampatsiahy. Dia nanome toky Andriamatoa minisitra ny publika hoe andefa delegation mafonja atia afaka herinandro tonga tokoa zareo androany hijery dia hamariparitra satria efa hanomboka tsy hoe la ny asa. Mbola tsy alalavitra amin'izay vaovao izay hatrany isika. Isoroana ny mety ho fatapahan-dalana dia natomboka ny asa maika na ny travaux d'urgence amin'ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny lalam-pirenena fahafito sy ny distrika Andramasina. Hosoloana tetezana vita amin'ny beton ny tetezam-by vonjomaika amin'ny lalana iny amboarina avokoa ireo teboka maity rehetra ao anatin'izay asa maika izay. Ankoatr'izay dia efa misy ihany koa anefa ny tetika asa maharitra anarenana manontolo an'izany lalana miazo ny distrika Andramasina izany izay haritra 3 taona araka ny fanazavana. Ratsy, tena ratsy rehefa mila tsy ho azo ampiasaina intsony ny lalana raha vao miala kely amin'ny lalam-pirenena fahafito raha azo ny distrika Andramasina indrindra fa amin'ny vanim-potoana ny orana toy izao. Taorian'ny fitaranana maro be tonga tany amin'ny ministry ny asa vaventy dia natomboka avy hatrany ny asa maika na ny travaux d'urgence anamboarana andreo teboka tena ratsy izay ahina hitarika ny fatapahana izany lalana izany. Anisan'ireo asa mandeha ao anatin'izany ny fanamboarana ny tetezana vita amin'ny beton, asolo ny tetezam-by amin'ny lalana iny. Pont métallique dia ovana pont beton armé. Izay dia mety hisy ny fanelingelenana amin'ny fifamoivoizana satria tsy hisy ny déviation fa ny tetezana ihany aloha no ampiasaina saingy ingaina
dia eo ambony tetezana io zany mandeha dikan'izay tsy maintsy mihena ny charge afaka andeha mandritra ny fanamboarana atoato. Efa misy ny asa vita, mbola maro ihany koa anefa ny asa atao ao anatin'io travaux d'urgence amin'ny lalana Andramasina io. Mety hisy fandelingelenana ny fifamoivoizana araka izany mandritry ny asa, indrindra fa eo amin'ny tetezana hoy ny taleparitry ny asa vaventy eto amin'ny faritra Analamanga. Misy moa efa vita ny atseloaty zany zao misy point efa vita, misy mbola anaovana gabion ary akaikikaiky ny Andramasina ary eo koa le tetezana alohan'ny Andramasina dia misy fanamboarana ihany koa izy io efa atao hoe alohan'ny faran'ny volana leo moa zany dia efa vita. Ankoatra ny asa maika dia efa misy ihany koa ny tetikasa maharitra anarenana manontolo ny lalana Andramasina izay hanomboka tsy ho ela ary aharitra 3 taona hoy ny fanazavana. Fa lafim-baovao mahakasika ny fitaterana anabakabaka. Naverina nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny sidina anatiny ao amin'ny Madagascar Airlines izay mampitohy an'Antalahy, Tomasina, Sainte-Marie, Maroantsetra ary Sambava. Fiara-miasa amin'ny ministera ny Folo Alinda izay ny fiaramanidin'ny tafika no ampiasaina amin'ny sidina araka ny fanazavana nentin'ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro Arson Juste. Ezahina ny hoamarim-potoana sy ny anamavanana ny saram-pitaterana mba ho takatry ny rehetra ary ho hitarina ny amin'ny tanàna hafa ny sidina ho hatrany nambarany ministra. Itoy manomboka androany zany ny liaison aérienne amin'ny côte est nord-est zany eto Madagascar. Ny androany moa dia ny manohy ny Tamatave sy Antalahy ty vol inaugural ty fa araka izay efa nabara hoe ny Antalahy, Maroantsetra, Sainte-Marie, Sambava, Sidigo, Arnosy zay no efa ni-annoncé ny équipe araka le étude efa natao ny équipe ny Madagascar Airlines izay arabaina eto manokana ary koa ankasitrahana ny fiara-miasa teo amin'ny ministère de la Défense no niara-niasa natotosa izao vol izao satria ny avion any ministère de la Défense no ampiasaina anaovana izy ity ary etaeta ny vahoaka hatramin'izay ny notanterahana io satria hitantsika fa ao Maroantsetra ohatra vola anankiray fotsiny isan-kerinandro. Ao Antalahy efa tena tsisy avion mihitsy efa mataonany maro zay ka tena ezaka lehibe zany ary sorana koa zareo avy eo amin'ny ADEMA ny fanamboarana ary ny fikarakarana ny rehetrarehetra zay ataony mba hampandeha ireny aéroportsika reny. Ka ny andrany zany voalohany fotsiny fa tsy maintsy koa tsika ho anatsimo satria misy etaeta be koa ny vahoaka malagasy any amin'izay fifandraisana le connectivité zany dia tsy maintsy amalan'izay koa ny fitondram-panjakana zay taria ny filohan'ny fanavaozana ny république. Manahoana ny fréquence hebdomadaire dia ny ponctualité? Ny ponctualité aloha fantatsika tsara fa ny Madagascar Airlines zao efa kabe ohatra ny 90% anoany zay ny ponctualité tsika amizao ary rizana koa ty vol ty eto izana 100% mihitsy ary zay ny tandrotsika ny fréquence avion anakiroa manko mbola ho tonga ka rehefa tonga ireo avion roa ary ny demande hiakatra dia tsy maintsy hoe na ho isan'andro ary mo inany maharatsy azy fa zay no tena hoe tanjona fa amaly ny filan'ny vahoaka izay tolotra zay ho ataotsika. Fatoizantsika amin'ny lafiny sosialy. Nanao jeritodika mikasika indrindra ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny. Nandritra iny taona 2022 iny ny avy eo anivony ny Fokotany, Ambohimamory sy Anjomakely izay samy ao anatin'ny commune Bongatsara avokoa. Nanjaka ny tsy fandriampahalemana ary hanao ezaka hijerena manokana ny tanora ny avy eo amin'ny commune amin'ny ity taona ity araka ny fanazavana.
nafana ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny taon-dasiny ary nahitana izany ny tena nivon'ny foko tany Ambomamory sy Anjomakely ao anatin'ny commune Bongatsara, ny alabory sy ny vakitrano ary ny fanendahana ny tena nanjaka tamin'ny taona iny. Amin'ny ankapobeny, ny fandraisana zava-mahadomelina izay tsy miandasy miambavy intsony no antony. Ho fanarenana izany sy ho fampandrosoana ny tanàna sy ireo tanora, nametraka viana maro teo anivon'ny commune sy ny fokotany ho amin'ity taona ity. Mitohy ny atsikara-panatanjahantena karakarain'ny commune ary omena fampiofanana arak'asa izy ireo hitaomana azy hiala amin'ny fandraisana zava-mahadomelina. Ametraka toby famokarana herinaratra izay fiaraha-miasa amin'ny top énergie ihany koa ny eo anivon'ny commune, hamatsiana herinaratra ny tanàna, hampihenana ny fampiasana solika ary hanomezana asa ireo tanora. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana araka izany mba hanampiana ara-pitaovana sy fampiofanana ireo tanora mba hampandrosoana ny tanàna sy ny sosialim-bahoaka ny fotony. Hatreo ny fizarana faharoa indray rehefa avy eo ny fizarana fahatelo amin'izao journal de la Record izao ary maranantsika ihany koa ny fampahalalam-baovao. Fizarana fahatelo amin'ny fampahalalam-baovao dia ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany Tomasina indray. Ho avy hitsidika ny faritra Atsinanana ho Tomasina raha hampitso ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara araka ny nambarany ben'ny tanàna ny Tomasina Alain Andria Fanomezantsoa Androany sofanararoatra ho an'ny vahoakany Tomasina ny fandalovany filohan'ny fanavaozana any an-toerana indrindra fa ho andreo ifandimby andray fitenenana anararoatra anambara Pabemaso andreo filana ifotony tena ilain'ny vahoaka marina any an-toerana araka ny fanazavana ao amin'ny gymnase Arena Tomasina moa no natanterahana izay fihaonan'ny filohan'ny Repoblika ny fanavaozana amin'ny vahoakany Tomasina izay araka ny nampahafantariny ben'ny tanàna hatrany. Miarabantsika vahoakany Tomasina tsy ankanavaka amin'izao andro alakamisy ny an'izao dia ny antony agnantsovana ny any zany dia satria amaraigna zany hoe ny zoma dia misy olo maventy tonga amintsika aketo dia tsy izy zany fa ny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny colonel Randrianirina Mikael ka dia eto zany amin'ny mahaben'ny tanàna ny tenako dia miantso antsika vahoaka jiaby tsy ankanavaka mangetaheta te izany filoham-panjakana colonel Mikael te ahita te tandregny ny raha andekoragnany amintsika dia manasa antsika jiaby tonga anotrina ny olo maventsika io satria ilaina ny fahatongavantsika maro mba ahafahantsika mahafantatra ny vaovao izay hoentiny sy ny mety ataontsika hoe zavatra mety ho resahana na ho resahan'ny ben'ny tanàna ao io na ho resahan'ny manam-pahefana rehetrarehetra izay andray fitenenana ary amantarantsika koa ny hoavin'ny Tomasina iray manontolo. Ny toerana moa zany izay andraisantsika ny filohantsika dia ao amin'ny gymnase municipal ex Arena zany no tsika jiaby no tonga akao manomboka amin'ny 9 ora mandraigna dia miandry ny fahatongavan'ny filohantsika tsika amin'io ka dia manasa ary manentana trano fahatongavantsika jiaby atao anatin'ny 730 fokotany misy eto an-tampon-tanànan'ny Tamatavy. Fa dia vatika lafim-baovao afatanteraka indray ary. Telopolo mahery ireo ivitoeram-pampianarana ambony mandray anjara amin'ny salon de l'étudiant édition spéciale rentrée janvier karakarain'ny Mada Jeune ny 12 zany hoe androany sy mitohy rahampitso 13 janoary. Maro ireo lalam-piofanana afaka hisafidianandreo mpianatra ankoatra ny test d'orientation maimaim-poana omena azy ireo izay tena mahaliana azy ireo hatrany amin'ny hetsika toy izao araka ny fanazavana efa nisy moa tamin'ity androany ity izay testa izay voarantsika ny fanazavana mahakasika izay. Haritra roa andro nanomboka androany etsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny salon de l'étudiant édition spéciale rentrée janvier. Etsika atokana ho an'ny ireo mpianatra izay maniry hiova fianarana na lalam-piofana na tia hanampy fahalalana bebe kokoa. Mandray anjara eto avokoa ireo université privée sy ny centre de formation na académique na professionnel. Betsaka ireo mpianatra alina amin'ny lalam-piofana maro samihafa ary misy ihany koa ny test d'orientation maimaim-poana. Mahany mampiavaka azy ity andiny ity araka ny fanazavany etompon'andraikitra eo anivon'ny Mada Jeune Rabearsoa Miora.
Ny mampiavaka ity salon de l'étudiant janvier 2026 ity dia ny fandraisana anjara nyreo centre de formation maromaro izy ireo no tonga mandray anjara atao anatin'ny salon mandritra izay 2 andro ny hetsika izay. Maro dia maro ny tanora malagasy no liana te hanohy fianarana ao aorian'ny baccalauréat. Anio zao dia efa maro sahady ireo mpianatra izay tonga manontany indray fanampanazavana ho amin'ny rentrée amin'ny ity volana janoary, febroary ary marsa ho avy izao ity. Misy ihany koa ireo mpianatra izay azo lazaina hoe somary diso filière ve tamin'ny safidy tao aloha dia mahatonga azy ireo tonga indray misoratra anarana amin'ny lalam-piofanana izay tiana arahana indray amin'ity rentrée azo lazaina hoe deuxième vague zany na hoe rentrée décalée. Tao anatin'ny taona maromaro izay dia misy ny filière toy ny informatique, ny management safidian'ny mpianatra fa tamin'ity indray mitoraka ity dia efa maro ihany koa ireo mpianatra liana amin'ny ny fianarana mamory fiaramanidina ohatrany izay misy mpandray anjara mihitsy atao anatin'ny salon de l'étudiant amin'izao fotoana izao. Mahery 30 ireo mpandray anjara tsy voatery ho mpianatra ihany anefa no mpitsidika andrasana fa eo ihany koa ireo aman-dreny sy ny olon-tsotra toa ny Daniel izay afapo tamin'ny torolahy nomena azy raha nitsidika tato amin'ny salon de l'étudiant édition spéciale rentrée janvier ity. Ny zavatra niraisiko teto aloha zany zao dia momba ny hoe fahafahana amin'ny fahantrana aloha voalohany indrindra dia manarakaraka an'izay ny toe-karena sy ny fanehoana hoe mamalagasy hoe mba hoe ahafahana mihevitra ny tena hoe manana maizy azy rehefa any aoriana any mba tsy ho ambanimbanian'ny hafa mba tsy hijeren'ny hafa foko hafa hoe ambany dia ambany malagasy fa olona manana maizy anazy tokoa. Ho fanampiana ireo mpianatra vao afa-pahadirana baccalauréat farany teo nefa mbola tsy nahita fianarana ity hetsika karainy Mada Jeune ity. Fa araka nefa nambara teo dia nanomboka androany sy ho amin'ny rampitso fa 17 ny volana janoary 2024 no anatanterahana ny salon de l'étudiant édition spéciale rentrée janvier etsy amin'ny le pavé Antaninarenina izay karakaraina avy eo anivon'ny Mada Jeune. Isongadina ny hetsika ahitana ireo université privée sy centre de formation sy ireo lalam-piofanana maro azo isafidianana ireo mpianatra vao afaka baccalauréat ary eo ihany koa ny test d'orientation gratuit anampiana ireo mpianatra tsy ho diso safidy. Ho fanampiana ireo mpianatra vao afaka baccalauréat teo nefa mbola tsy nahita fianarana sy ho anareo mpianatra izay maniry hiova fianarana na lalam-piofanana na te hanampy fahalalana hafa, Mada Jeune dia manasa antsika hitsidika ny salon de l'étudiant édition spéciale rentrée janvier izay ho tontosaina etsy amin'ny le pavé Antaninarenina ny alakamisy 20 sy zoma 13 janoary ho avy izao manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 10 ariva tsy miato. Mandritra ny 2 andro ny hetsika izay ahitana ireo université privée sy centre de formation izay manana rentrée deuxième vague amin'izao taona vaovao izao. Ireo lalam-piofanana maro azo safidianana izay mifandraiky amin'ny maha-izy azy ny mpianatra sy ny asa tiany atao aorian'ny fianarana. Test d'orientation gratuit anampy anao tsy ho diso safidy. Azadinona ary, salon de l'étudiant spécial rentrée janvier, le salon de la deuxième chance. Alakamisy 20 sy zoma 13 janoary etsy amin'ny le pavé Antaninarenina. Tsy misy vidim-pidirana. Sponsor officiel IEPG Madagascar, mpikarakara Mada Jeune. Fa lafim-baovao mbola mitana ny sainy rehetra resahana maneran-tany hatramin'ny herinandro lasa teo ny natafapetraka ny sainam-pirenena malagasy any amin'ny Antarctique. Vaovao nisongadina tamin'ny herinandro lasa teo iny tokoa manohy arivony ary nalaza sy ny resahana maneran-tany ny natafapetraka ny sainam-pirenena malagasy voalohany
any amin'ny tendro farany atsimon'ny bolabolatany any amin'ny pôle sud. Ilay mpandraraha malagasy filompanorina ny vision Madagasikara no nahavita ity dingana goavana be ity ny 5 janoary 2024 lasa teo. Firenena manodidina ny 50 hatreto no manana ny sainam-pirenena iofaofa any amin'ny Antarctique ary afaka mirehare fa anisan'ireo i Madagasikara. 10 taona aty aoriany ny firenena voalohany nahavita nametraka ny sainam-pireneny tany amin'ny tendro farany atsimon'ny bolabolatany any amin'ny pôle sud dia tafapetraka any ihany koa ary miofaofa miaraka amin'ny sainan'ireo firenena manodidina ny 50 efa misy any atoerana ny sainan'ny firenena malagasy fotsy mena maitso nanomboka ny alarobia 12 janoary 2024 teo. Ilay mpandraraha malagasy filompanorina ny vision Madagasikara Zozary Boka no nahavita n'ity dingana goavana be ity izay mifanaraka hatrany amin'ny filamatra hoentin'ny vondronorinasany dia ny hoe anangana Madagasikara vaovao na bâtir un nouveau Madagasikara. Tsy voalohany izy no mitondra sy mametraka ny sainam-pirenena malagasy any amin'ireo toerana sarotra na tsy mbola nisy nandeha mihitsy aza. Afaka mirehare Madagasikara nanomboka tamin'ny 12 janoary lasa teo io fa nahavita dingana goavana sy sarotra tamin'ny nametrahana an'ity sainam-pirenena malagasy ity tany amin'ny Antarctique. Ratsehivina mantsy tena sarotra ny fandehanana any amin'ny pôle sud géographique ho an'ny Antarctique satria anisan'ireo toerana farany mangatsiaka mety ahatratratra any amin'ny latsaky ny 3.9 degré Celsius ny maripana farany ambany voarakitra tany atoerana hatreto. Ranomandry maherin'ny 4.4 kilometatra tora-dro no mandrafitra ny Antarctique izay mety ahatratratra any amin'ny 4 kilometatra ny ateviny. I Antarctique ihany koa ratsehivina dia ilay antsoina hoe nullius na hoe tsy misy tompony. Noho izany izy dia tsy manana saina manokana. Firenena 450 anisan'izany Madagasikara no nanasony ny fifanarahan'ny Antarctique tamin'ny taona 750 izay mamaritra ny Antarctique ho kontinanta atokana ho an'ny fikarohana ara-tsiantifika ary voarara ho an'ny hetsika ara-tafika rehetra mametraka azy ho tsy manana fiandaniana ihany koa. Afaka mametraka ny sainany any amin'ny Antarctique avokoa arak'izany ny firenena rehetra saingy firenena 7 ihany no efa manana toerana voafaritra ao anatin'izany. Andeha toizana amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina. Andianaty Jula manodidina 12 teo ny rongo fitaovam-piadiana no tonga nanafika tokantrano anankiray atao amin'ny tanàna antsoina hoe Bematazana Fokotany Antsahatsiresy tany amin'ny commune Sabotsynamehana tany ao district Antananarivo Avaradrano tamin'ny aliny 20 janoary 2024 lasa teo. Naheno feo ambasy ny fiarahamonina tena toerana ka niantso avy hatrany ny zandary avy amin'ny toparitra Sabotsynamehana nanao fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana ka niainga atao amina tokantrano iray ny basy ireny ny fiarahamonina no tafihana Jula 12 izy io tokantrano eo novakian'izy ireo ny varavarana ka nandrahoana an'ireo olona atao amin'ilay tokantrano. Nanapoaka basy moa izy ireo ka voatifitra tamin'izany ny zanak'ilay tompontrano ary namony ainy vola 12 tapitrisa sy finday maro no lasan'ireo olon-dratsy. Ny komisaria foibe Avaradrano no manao ny fanadihadiana amin'ity raharaha ity araka ny tatitra voaray. Ny vaovao iraisam-pirenena. Mahery vaika ny fandalovan'ny rivo-doza ary tao Malte, Corse ary Catalogne. Ny tao Malte manokana, ny talata teo nandalovany ka hazo maro ny anjera, trano maro no simba ary tondraka ny ranomasina ireo trano manodidina sisy tany toy ny tao Marsaskala sy Sliema. Tao Corse kosa, dibo-drano ny lalana sy ny toerana manodidina ny renirano. Ny tao Catalogne ao Espaina moa, tafiakatra ambony 9 metatra ny avon'ny onja. Tondraka ny rano amin'ireo faritra manakaiky morontsiraka ary mafy ny rivotra entin'ity rivo-doza ity ka tsy azo alainy sisy ny ranomasina Mediterane sy ny manamorona azy. Nandalovana andro ratsy tao Grèce omaly, vokatra izany dibo-drano ny tanàna maro any an-toerana ary ravan'ny rivotra ny trano fonenana sasany. Mahery vaika ny andro ratsy, oram-be mivatravatra raha tafiotra manodidina ny 100 kilometatra isan'ora ka voatery nahato avokoa ny asan-dranomasina rehetra ary nahato ny fampianarana.
araka ny nambaran'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro any an-toerana orana mitovy fatra amin'ny orana avy nandritra ny 9 herinandro no indray nilatsaka tao Grèce omaly miantso fitoniana sy fitandremana ho an'ireo mponina manam-pahefana any an-toerana. Saint-Germain no azo natolotra aloha tamin'ny ity alina ity tato anatin'ny journal de la record isaorana isika niaraka tamin'ny hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ny ekipa ny fampahalalam-baovao ho amin'ny rahampitso amin'ny ora mahazatra toy izao. Toy ny mahazatra ihany koa dia ho arahanao ireny izao fampahalalam-baovao izao ireo tantara mitohy. Veloma tompoko.